Nanolotra popondrano tamina fokotany maro samihafa kosa ireo tanora avy eo amin'ny antoko HVM. Notokana tamin'ny fomba ofisialy Tetsiadana isan'ny fokotany nahazo tombotsoa izany fotodrafitrasa izany. Fanampanazavana avetrany. Novatsian'ireo tanora avy eo amin'ny antoko HVM Popondrano miisa 4 ny fokotany Tsiadana namota nangarangarana atao madinika ary anaty azo isotry. Vokatry ny fiara-miasa Ministeran'ny Rano sy ny Kominan'Antananarivo renivohitra izao fotodrafitrasa izao. Nitokana tamin'ny ofisialy tetsy amin'ny fokotany Tsiadana izany fotodrafitrasa izany izay natao indrindra hanampiana ireo mponina sy hanamaivanana ny andavanandron'izy ireo. Avy ato amin'ny jeune HVM dia faly manolotra izao fotodrafitrasa dia fanomezana rano fisotro madio izao. Satria izao tokoa dia fiara-miasa teo niaraka tamin'ny Ministeran'ny Rano izay nitady partenariat irana miasa dia tsy salasala izay tato amin'ny jeune HVM na mitana na ny Ministeran'ny Rano sy ny tao amin'ny commune ihany koa na ny miazao fotodrafitrasa rano fisotro madio izao. Ilain'ny vahoaka tokoa ny rano fisotro madio amin'izao fotoana izao satria ny raha malala fa ny rano izany dia fototry ny aina. Ka izay no mahatonga anay manao an'izao asa sosialy ngeza dia ngeza izao. Zava-dehibe ny fisian'ny fotodrafitrasa toy izao satria lavidavitra tokoa vao misy pompy rano fokotany Tsiadana manokana ny resahana hoy ireo nahazo tombotsoa. Aina lehibe ho anay izany satria aina ny rano. Ity toerany moa dia lavidavitra tokoa izay vao misy pompy. Any amin'ny atao hoe atsimo andrefana misy pompy iray lavitra dia ery ambony ery indray. Dia zava-dehibe ho anay tokoa izany fahazahoanay an'ity fotodrafitrasa borina fontaine ity ka isaoranay lehibe anareo. Natolotra ireo fikambanana misahana ny fitantanana ireo Popondrano ny fanalahidin'ireo pompy vao nitokanana. Asongadina amin'izany ny fikambanana Ezaka 2, Sambatra, Safa ary Tambatra.